La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Taom-pizarana manetsikeriky no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pizarana raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ary nanaovana ihany koa tatitra ho an'ny taona roapolo sy roa arivo tetsy anosy tamin'ity androany ity. Nisy ihany koa ny fanambarana izay nataon'ny procureur général eo anivon'ny fitsarana tany. Ho fanohizana ny ady atao amin'ny kolikoly sy ny fanatsarana ny fitantanana amin'ny sehatra ny fananantany sy ny fandrefesan-tany fitaovana maro no natolotra amin'ny alalan'ny Fonds national foncier ho an'ny DGSF tamin'ity androany ity. Fanohizana ny ezaka natao izao raha nambara minitra tompona andraikitra. Nanomboka omaly ny filazana fitadiavana télé général vaovao eo anivon'ny kompania pitaterina Air Madagascar. Ny volana aprily izao no fantatra ny anarany. Miiba 20 cm androany ny refany renirano kopa raha ampitaina tamin'ny taona lasa eo amin'ny tetezana nosy zato. Vokatra izay manahy ho very asa ireo mpanasa lamba raha tsy mbola isy ny rotsakorana. Misy kosa ireo faly famaroroatra makatrondro. Maresaka iraisam-pirenena totosa androany fifidianana filoham-pirenena tany Ouganda. Fifidianana izay nitanterana tao anatin'ny tebiteby sy tsindry maro samihafa araka nambarany ireo mpanara-maso. Ny eteteny rehetra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Kultivika Manansanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anombotsika ny vaovao dia fitaom-pitsarana manetriketrika nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pitsarana raiky amby roapolo sy roa arivo ary nanaovana ihany koa tatitra ho an'ny taona roapolo sy roa arivo teny anosy tamin'ny ity androany ity. Nisy ihany koa fanambarana nataon'ny procureur général eo anivon'ny fitsarana tampony Gaëtan Andriatsilavo. Fitaom-pitsarana manetriketrika no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pitsarana raiky amby roapolo sy roa arivo ary nanaovana ihany koa ny tatitra ho an'ny taona roapolo sy roa arivo teny amin'ny fitsarana tampony anosy androany. Mandray anjara amin'ny fampandehanany raharaham-panjakana sy ny raharaham-pirenena ny fitsarana ny tampony raha ny fanazavana ary tsy misy ny fifandrafiana. Entinareo amin'ny fifandrafiana tsy fifandrafiana fifamenoana amin'ny ireo fahefana izay misy fahefana mpanao lalàna ny fitsarana mampiarika izany lalàna izany ary araka voalaza teo afaka manome tokely ho an'ny fahefana manatanteraka satria ao anatin'ny fitsarana tao ilay atao hoe protocole ohatra ny raisiko teo dia mijery manaro ary manome tokotany ho an'ny fanjakana izy amin'ny fomba fitantanana fanjakana ohatra. Manoloana ny raharaha volamena telo amin'ny 70 kilao nilaza ny ministry ny fitsarana raha nanontaniany mpanao gazety fa mbola tsy misy ny fifandraisana ofisialy amin'ny raharaham-pitsarana. Ny fifandraisana ofisialy amin'ny resaka raharaham-pitsarana dia mbola tsy misy. Izany raha fanamboarana sy fampiarana ny fifandraisana ara-pirenena izay confédération internationale no ataontsika izany mba ahafahana manana ny maizy azy ny firenena miandrotsika fa mbola sy miverika aloha tamin'izao engany izay tadiavina. Raha ny nambara ny procureur général eo anivon'ny fitsarana ny tampony, miisa 70 ireo tonta-taratasy mahakasika ny fifidianana kominaly ny taona 2024 lasa teo eo anivon'ny conseil d'état. Raha ny tatitra hatrany, miisa 320 ireo tonta-taratasy voatery ny andry ny taona 2024 ary miisa 29 ny voaray ny taona 2024. Miisa 770 ny fangatana fanafoanana didim-pitsarana tsinekena ny taona 2024 ary ny ampy 30 zany ny taona 2024. Ho an'ny fitsarana tampony manokana, miisa 450 ireo raharaha voaray ary noraisina ny tanana avokoa. Miisa 120 ny fiananana nisy nandritra ny taona 2024. Maro ny asa miandry ny fitsarana ho an'ny taona 2024 ary ankalazaina amin'ity taona ity ihany koa ny fa 80 taona ny fitsarana tampony.
ho fanohizana ny ady atao amin'ny kolokolo sy ny fanatsarana ny fitantanana eo amin'ny sehatra ny fananantany sy ny fandrefesatany fitaovana maro no natolotra amin'ny alalan'ny Fonds National Foncier ho an'ny DGSF tamin'ity androany ity fanohizana ny ezaka natao izao raha nambara ministra tompona andraikitra Henri Florio. Isan'ny fanamby lehibe izay napetraka eo anivon'ny ministerany fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ny ady atao amin'ny kolokolo indrindra fa ny fisiany mangarahara amin'ny asa rehetra izay atao eo anivon'ity ministera ity. Ho an'ny lafin'ny fananantany sy ny fandrefesantany manokana napetraka ho fanamby izany ady atao amin'ny kolokolo izany amin'ny alalan'ireo fametrahana ny laminasa maro samihafa, eo ihany koa ny fametrahana ireo peta-drindrina amin'ny lafinjavatra maro. Ho fanohizana izany ezaka lehibe izany nandolotra fampitaovana ny teo anivon'ny DGSF na ny Direction Générale des Services Fonciers ny teo anivon'ny FNF na ny Fonds National Foncier tamin'ity androany ity. Nanamafy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy fa volan'ny fanjakana madiodio amin'ny alalan'ny FNF no nahazahoana ireto fitaovana ireto ary hanatevenana ny ady atao amin'ny kolikoly. Manomboka zao rehefa mipetraka io tahirim-bola io dia efa misy vola isa-taona tamberina mbidy azon'ny ety amin'ny fananantany ahafahana manao fanampiana toy izao hitantsika androany zao fitaovana na ihany koa fananganana fotodrafitrasa anohizana ny réforme tokony atao eto amin'ny fananantany sy ny fandreresantany. Lalan-kevitra lehibe napetraka ny fitondram-panjakana io hoe tsy maintsy manao ezaka aloha tsika zay vao mitodika amin'ireo mpiara-miombonantoka amintsika fa tsy afaka tsika isaky ny misy tetikasa ao atao eto amin'ny firenena dia tsy maintsy tady famatsim-bola avy any ivelany fa atao zay ampiasana ny vola eto am-pelantanantsika sy ny arena eto amintsika aloha ahafahana manatanteraka an'izay asa zay. Dia pofo lehibe io androany io zany hoe manomboka izao dia ny fananantany sy fandreresantany dia manana loram-bola na dia kely arany fa afaka ampitomboana rehefa mitombo ny asa mitsara ny fomba fiasa ho entina manatsara ny toeram-piasana sy ny fitantanana ny fandreresantany sy fananantany amin'ny ankapobeny. Ankoatra izay, ireo toerana ahitana trangana kolokolo sy azahoana fitarainana no atao laharam-pahamehana hametrahana ireto fitaovana ireto raha ny fanazavana. Zana zany ho paritaka era Madagasikara reo fa mbola tsy mahenika ny service rehetrarehetra fa hojerena zany aiza no toerana zany hita fa tokony hametrahana an'ireo toerana satria misy fepetra koa zany ahafahana hametraka an'izy ireo ny sécurité satria zavatra lafo vidibe ireo. Eo ihany koa ny toerana zany misy ny taux de corruption ambony be apetraka amin'ireny toerana regny dia ho hita ao anatin'ireo zany ny raha ohatra ka hanao famindrana arabaritra dia hita ao otrina ny tokony alohany raha haka ny fanamarina fananantany dia hipetraka eo otrina ny vola tokony aloha raha haka n'izany plan zany dia hipetraka eo ny koan'ny plan mba tsy hisy tsony zany onono hoe ohatra zao na hisy koa zany ireo mpanera zay anelanelany mpanjifa sy ny mpiasam-panjakana iteny zay prix tsy tokony mifanaraka amin'ny asa zay angatahan'ilay olona. Tsy ivana fa tamin'ny taona 2014 no natsangana ny tahirim-bola am-pirenena momba ny fananantany na ny Fonds National Foncier. Itoetrana araka izany ny ezaka amin'ny fanatsarana ny setry ny fananantany raha ny fanazavana. Taorina ny filazana fa tsy aza atao ny famorina olona mihoatra ny 50 samy nandray ny fepetra mifandray amin'ny izay ny tsirairay avy ho an'ny trano fandraisana lalonana izay nanaovana fanadidina mihemotra amin'ny fotoana tsy voafaritra avokoa ireo olona mihoatra ny 50. Michel Arnardo. Voatery manemotra amin'ny fotoana manaraka ireo famandria-toerana amin'ny lanonana, ahitana olona mihoatra ny 50 ireo toerana fandraisana lanonana. Izany natao taorian'ny fanambarana ny avy amin'ireo tompon'andraikitra fa entina misoroka ny fipariahana valon'arena Covid-19 indray. Tsy azo atao ny mamory olona mihoatra ny 50 amin'ny toerana iray. Sala mazaka 600 fa zay zany zao tsy maintsy hoe ny mesure avoaka amin'ny fanjakana ihany tsy maintsy raisinay. Ny réservation zany dia mikisaka any amin'izay fotoana mampamety anazy. Tena efa manana réservation zahay fa dia tsy maintsy hoe mihemotra arak'izay. Dia miankina amin'izay atao amin'ny fanjakana ihany hoe firy no effectif azona iraisana
dia amin'iny zany a no arahanay dia mihemitra zany zay tsy mifanaraka amin'izay nay rehefa hoe misy événement zay zany efa espace dia tsy manao autorisation ntsony fa manaraka an'ilay lalàna fotsiny. Tsy mbola voarina ho izy ireo ny fatiantoka nateraky ny fihiboana ny taon-dasa ary ahina ho mafimafy kokoa ny fatiantoka amin'izao raha toa ka hiverina tsy handray olona indray izy ireo. Be dia be ny fiantraikany satria ny orinasa tsy mihodina, ny mpiasa tsy maintsy mihina karama foana. Dia ny jirama koa mazava ho azy tsy maintsy hoe aloha na miasa io na tsy miasa io dia misy foana ilay fiantraikany. Dia ny ankizy rehetrarehetra moa izany mazava ho azy raha ankizy tokony any amin'ny 10 no miasa dia lasa tsy miasa ny ankizy. Raha ohatra zao amin'izay ohatra hoe ka tena 10 matetika tsy dia misy olona manao an'ilay 10 fa hatramin'io amin'ny 100 dia 200 eo ihany ny olona manao mariazy matetika dia tsy miasa zany ny ankizy. Hatreto izany voarara ny mamory olona mihoatra ny 10 amin'ny toerana iray. Ho andreo mikasanao izany kosa nefa dia ilaina ny fahazon-dalana avy eo anivon'ny prefektura n'Antananarivo. Manaraka ny fangatahana fahazon-dalana ny firafitry ny toerana, hipetrahan'ny olona ao amin'ny toerana na ny plan ahafahana mahazo na tsy izany fahazon-dalana izany. Raha ny fanazavana nomen'ny prefektura n'Antananarivo, izay ihany aloha hatreto ny fepetra sy baiko voarain'izy ireo, eny miandalana ihany raha toa ka misy ny fiovana. Hojerena manokana ny mahakasika ireo mpifindra monina izay niala any Atsimo nosy, io ny teboka lehibe ny voatra nandritra ny filan-kevitry minisitra Omaly ankoatran'ny izay dia hivoaka mialohan'ny faran'ny volana izao ny ampany amin'ny karine pokotany vaovao Henri Flory. Lohahevitra lehibe no diniana tamin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly izay nitotosaina tetsy amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny mahakasika ireo mpifindra monina avy any Atsimo. Nivoaka tamin'izany noho ny fanisana izay natao fa misy mpianatra na mpila ravinahitra no niverina namonjy ny faritra nosafidiny ho nenana ka nitondra ny fianakaviany niala tany Atsimo noho nitaotry ny tsy fanjari-tsakafo. Hisy ny voamiera manokana iraisan'ny ministera isan-tokony hatsangana ho fanampiana azy ireo sy ho fanarana ny fipetrahany any amin'ny faritra nosafidiny. Hisy ihany koa ny fametrahana ireo zaratany hambolena sy ompiana izay mirefy 10 metatra tora-droa isam-pianakaviana hatao any Ifotaka. Araka ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra ihany, orasin'ny ministeran'ny mponina sy ireo tompona andraikitra isan-tokony ny momba ireo mpifindra monina mandalo eto an-drenivohitra ka lany ny vatsiny. Fa isan'ny nivoatra ihany koa nandritra ity filan-kevitry ny ministra Omaly ity ny mahakasika ny karine mpokontany. Voalaza fa tsy maintsy manana Anozatsika ny vaovao kosa indray dia nankatoavan'ny Banque Européenne d'Investissement ny famatsim-bola izay mitentina 2.20 telo tapitrisa euro ho fanatsarana ny fifandraisan'ny herinaratra ho an'ny tanàn'Antananarivo sy Thomasina Abraham Randriamanana. Nankatoavin'ny Banque Européenne d'Investissement na ny BEI ny fampindramam-bola mitentina 2.20 telo tapitrisa euro ho fanatsarana ny fifandraisana herinaratra ho an'ny tanàn'Antananarivo sy Thomasina raha ny fanambarana navoakan'izy ireo. Tafiditra amin'izany ny fananganana tambazotra an-tariby mirefy 790 kilometatra izay mitondra herinaratra hatramin'ny 290 kilovolt eto an-drenivohitra sy any amin'ny seranatsambon'ny Thomasina. Eo ihany koa ny fanohanana ireo tetikasa amin'ny fanamboarana ivon-toerana mpamokatra herinaratra azo avy amin'ny rano. Tsy ahivina ny volana oktobra lasa teo mitentina 4.7 tapitrisa euro ny famatsiana avy amin'ny Banque Européenne d'Investissement ho fanatsarana ny seratry ny fitaterana teto an-drenivohitra. Nanomboka Omaly ny filazana fitadiavana tale General vaovao eo anivon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar ny volana aprily izao no fantatra ny anarany. Michel Aranar zao. Raha toa ka ny volana desambra 2024 no nametra-pialana ny tale jeneraly teo aloha teo anivon'ny Air Madagascar Besora Zafi Maharo nanomboka Omaly 13 janoary 2024 kosa no nanomboka ny filazana fitadiavana tale jeneraly vaovao ho an'ity orinasa mpanjakana ity. Ny 20 janoary izao no mifarina ny fametrahana antota taratasy amin'izany raha toa ka manomboka ny volana febroary ny tsirika. Isan'ny ankinan'ny asan'ny tale jeneraly ny Air Madagascar ny business plan vaovao izay antenan'ny rehetra anariny ity kompania ity. Raha ny fanadiadiana nisy ny fanavaozana ny business plan teo aloha izay tsy nahomby
Fanavaozana izay natao tao aoriana ny fifamidiniana ireo mpampiasa vola eo anivon'ny orinasa, ny fanjakana ary ny CNAPS. Hatreto tsy nisy naomby ny paikady napetraka teo aloha entina hanarenana ny Air Madagascar, isan'izany ohatra ny niarahana ny ombinantoka tamin'ny Air Austral izay niteraka faty antoka amantapitrisany dolara maro. Raha tsy ahivina, miankina amin'ny filana ara-bolan'ny kompania no hidirana amin'ny fiara-miombinantoka amin'ny kompania hafa, raha nambaran'ny minisitry ny fitaterana. Izy kosa nefa ny fametrahana paikady vaovao, tahaka ny fanovana ny flotte sy ny fanovana ny tsena hidirana. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fandriamato rakoto manantsony irina Directeur Général ny orinasa Kromita Malagasy miarabana tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Menada zay mandray vahintsika amin'ity mianaka amin'ny miantarandriana avy ny tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany ny fitenena. Ye miarabanao Andriamatoa Généraly fantaniko voalohany avy hatrany inona marina moa zany tena fototry ny olana eo anivon'ny Kromita Malagasy. Miarabanareo mianada nanaky ivahininay eto amin'ity plateau amin'ny kolo TV ity. Miresaka olana Kromita Malagasy zany dia fa tena lasa mivoana lavitra tanteraka le izy na dia azo natao tao an-tokantrano ary ny fifandaminana satria orinasa misy rafitra ny orinasa Kromita Malagasy ary zany rafitra zany dia misy solotena isan'ambaratongany afahana miresaka izany. Fototra telo lehibe zay nefa nilazaina ombenombeny. Ny voalohany ao dia ny fampiarana ilay fifanarahana natao tamin'ny mpiara-miombinantoka. Io fifanarahana io dia tena natao ankamena. Ny lamina teknika atao anatin'ny fifanarahana io koa dia arak'le fiteny hoe hoditra akondro nataon'ireo teknisianina nomena nandrafetana ilay fifanarahana. Ny olana ao anatin'io fifanarahana ihany koa dia ilay andraikitry ny tsirairay avy mampiatra ilay fifanarahana. Ny faharoa kosa dia mandova fitantanana vakitrano. Raiky am'zato lavitra isa ariary 100 milliards ariary no trosa zany navelany zareo teo. Fa izao kosa misy facture maro be tsy nitakina. Inona nga ny antony? Facture efa misy 7 lavitra isa ariary. Tena zavatra lehibe zany. Ka raha mba nitakina daholo reo, raha nampidirina daholo reo, tsy ho nisy akory ny faty antoka, tsy ho nisy akory ny olana tao anatin'ny orinasa Kromita Malagasy. Eny fa na dia niara-ny asa tamin'ny mpiara-miombinantoka isika. Raha atao mantsy ny alana ny trosa amin'ny vola tokony hiditra dia mbola manana ambombava 7 milliards ariary tsika afahana miatrika fanarenana. Ny zavatra nisy dia ny akebiazan'ny mpiara-miasa tao dia naka vola tany amin'ny banky. Noho izany tsy maintsy mamerina ireo vola izay niraisiny tany amin'ny banky izy ireo. Ny angavy ny solotenan'ny mpiasa, ny angavy ireo solotenan'ny syndicat hoe mba jereonareo fa tena raha lasany daholo ireo vola dia avy dia tsisy raisina intsony zay. Dia ny fanapahan-kevitra tamin'izany dia ny hoe ilay volana amin'ny karama zany dia alefa any amin'ny banky. Fa ny volana kosa dia alefa amin'ny alalan'ny mobile monnaie. Eto aloha dia isorana manokana aloha ny fitondram-panjakana ary manararoatra mba afaka milaza amin'ny anaran'ny mpiara-miasa rehetrarehetra dia misaotranao manokana Andriamatoa filohan'ny Repoblika satria raha tsy nisy ny fitiavanao ny orinasa Kromita Malagasy, raha tsy nisy ny finiavanao hitady vahaolana tsy ho afaka ny sitraka ny fety ny faran'ny taona ireo mpiara-miasa ireo. Tsy ny karama telo volana ihany no nataonao fa mbola nisy ireo teo alohan'izany nanomboka tany amin'ny volana febroary tany rehefa tena tsy nandoa vola intsony ireo mpiara-miombinantoka dia zay tahiry kely ambony mba ataon'ny Kromita Malagasy zany nandoavana ny karama hatramin'ny volana desambra. Eny fa apahany aloha zany no azo natao. Dia ny volana febroary ny filoham-pirenena dia fa nijery hoe inona ny lalana aiza no atao dia nahazo mpanegarny ny mpiara-miasa, nahazo valopy isan-karazany ary mbola afaka ny sitraka ihany koa ny finamam-bola atao amin'ny orinasa-panjakana CNAPS. Ny vola raetsy ariary nanao sonidy dodoly ny akebiazan'ny mpiasa, nanao sonidy dodoly hoe nandray le vola ary faly tamin'izany fotoana zany fa manomboka efa tonga amin'ny fanampiana. Ny volana septambra dia mbola nanao sony ihany koa ilay vola 9 ariary. Ny sitraka ihany koa ilay vola 3 vola karama be izao 26 no tsy voarayany ny karama
na dia efa lasa any amin'ny réseau ny mobile moniary maro tamin'ireo mpiara-miasa no nanontany hoe ahoana momba anay inona de nomena azy ny référence an'ilay fandefasana ny karama de rehefa nadiadiny manokana tany amin'ny M-vola de io fa hitany fanamboatra reo azon'le izy misy ny namana makasitraka ny zavatra natao fisaorana manokana nataon'ireo mpiara-miasa tany amin'ny tany Briville zay mahita fa nanao ezaka ny filoham-pirenena misaotra izy ireo amin'ny alalan'ny taratasy misaotra ny ezaka lehibe natao ny fanodinana orinasa zany eny de tsy maintsy fanarahana amin'ilay mpiara-nantoka ihany koa tsy ataonao fatany fotsiny hoe mahita 10 000 tonnes de andao atao io nasa ny tsy te hiverina amin'ny lalandisy fintsony zany mahatonga fotoanam-panjakana ankehitriny maina ahoana ny fahitanareo ny endrika izay fitaka izay satria ambadika politika ave sa voalohany aloha isaky nyzay fa hifampiraraha amina olona mpiasa vola ny fitantanana amin'ny onasa komita malagasy de raikitra le grefy ary profon'izany farany teo ny andro natongavan'ireo mitizy mpampiasa vola de io fa velona indray le grefy ny endrika faharoa dia misy foana ilay sabotage kely ny fanapahana ny fil zay mame herinaratra any amin'ny station de pompage any amin'ny 9 metatra any no tapahana le izy sabotage manaraka inona moa ny idiran'ny onasa APC ao amin'ny fitakina karama nefa ny sakanana ny vokatr'izy ireo tsy navela andeha ary tao ny alatra izy tao anatin'ny onasa tratra tany Ambahibo moa ny vy ny angalarina mila mijanona petraka tsara hoe karama aloha ny takina endrika politika io zay satria voaingana mihitsy zao ankeo maraina moa zany somary gagagaga ihany zay tafiditra ao anatiny keo ny randrana syndicale zay tamin'ny herinandro vao nisy membre ao anatiny zany hoe fananina natao mihitsy zany hoe rehefa tsy nety tsony le syndicat rehetrarehetra ny ao anatin'ny confédération travailleurs de Madagascar tsy nety itsony hiantoka an'ilay fanakorotanana fa hijery kosa hatrany hatrany hoe ahoana ny tana vahaolana de nitady lalana hafa indray tsy mijanona mihitsy zany ilay fanakorotanana andian'olona efa namon'ny onasa reo mivondrona hitaky ny karama sy ny zoro ankehitrindreo ataonao ahoana moa no anankina ny fanarenana orinasa amina olona efa tsy nitady afa tsy ny amon'ny orinasa zay ny anankiray ny faharoa dia aoka samy anana ny andraikiny sy ny anjarany ny tsirairay avy ny fotoanam-panjakana dia mitady ny vahaolana rehetrarehetra sy ny lamina entina naterahana ny fampandrosoana ny firenena malagasy tsisy ninona tsy vita ao anatin'ny filaminana ny akoatran'izay de tena finiavana mihitsy ny anakorotana ary raha vao manakorotana zany ianao de fa mivoana amin'ny afatry ny filoham-pirenena manao ankehitriny de niasa mahatateraka ny asa fampandrosoana no tokony ilofosany tsirairay avy sotra tompoko zay mahakasika an'iny eo avy eo anivon'ny kromita malagasy iny fa miditra eto amin'ny pejin'ny dokavarotra isika aorinan'izay ataontsika mahakasika ny fitoriana zay nataon'ireo inspecteur du travail eo ihany koa ny fifaninanam-pirenena eo amin'ny taranja basketball rehefa avy eo ary Optimisation tarifaire amin'ny vidin-jiro izara sokajefatra ny vidin-jiro manomboka amin'ny janoary 2024 ny tanjona dia ny anamorana ny tolotra eo anivon'ny jirama mba ho fampimirana miandalana ny saran'ny herinaratra ary ny edina amin'ny fandaniana meopapany arakaraky ny fandanianao no sokajy tokony hofidianao ka manomboka izao raha toka mampiasa fahitalavitra kely iray fahitalavitra plasma iray cuisinière 4 feux avec four iray karazana fitaovana fikarakarana sakafo robot mixeur sy ny sisa iray famanana rano chauffe-eau iray solosaina iray aspirateur iray projecteur LED iray machine à laver iray vata fampangatsiahana 200 litatra iray rice cooker iray radio iray ianao amin'ny ankapobeny ka mihoatra lavitra ny 300 kWh ny fandanianao isam-bolana dia tarif confort na super confort no mety aminao raha mila fanazavana fanampiny manatony ireo masoivo jirama na atsony laharana maintso 3547 tsy dio ny page Facebook jirama official na ny tranon-kala www.jirama.mg sarobidiny angov ka tsitsio jirama ny mpanjifa no lahara-pahamehana championnat national MA ny 14 amin'ny 4 janoary 2 amin'ny 24 ao amin'ny palais des sports Mahamasina
20 ekipa lehilahy fanandrina amin'izany ary 10 ekipa vehivavy. Toerana voafetra anajantsika ireo fepetra ara-pahasalamana ary mandeha mivatana amin'ny Star Times, boisson officielle, eau vive, partenaire, diffuseur exclusif, Star Times, sponsor officiel, Envool. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Nametraka fitoriana teny anivon'ny Bianco tamin'ity androany ity ireo inspecteur du travail. Anton'izany ny ayain'izy ireo amin'ny fisina kolokolo sy zavatra tsy mazava amin'ny amin'ny tena nanomboka ny taona 17 no makaty. Io nasay. Tamby karama mitentina 4 miliara ariary nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao no tsy voaren'ireo inspecteur de travail. Tsy hitanakaizy vola io, iza no ny raitsy kombakomba nanodikodina azy. Amalina ireo fanontaniana ireo, nametraka fitoriana teny amin'ny Bianco izy ireo androany mba hanokafana ity rafitra ity fanadiadiana ahafantarana ny marina. Mba ahafantarana marina hoe nakaiza ny indemnité ny inspecteur sy ny contrôleur du travail. Dia nangataka amin'ny Bianco zay nanokatra fanadiadiana momba n'izany zavatra izany. Eo amin'ny 4 miliara ariary mahery kely eo izy amin'izao fotoana izao. Fitokonana dia mbola mitoy ary vao mainka ara mahavaivay satria ny any amin'ny faritra zao dia be dia be ny nanamafy ny tolona. Fa mahamaika anay zao dia hoe nakaiza ny sakafonay satria manana an'ilay atao hoe caractère alimentaire ny indemnité iny dia tokony tsy azo atao na réaménagement budgétaire tokony tsy azo atao amin'ilay izy. Izay no mahatonga anay hoe nametraka fitoriana ety amin'ny Bianco mba ahafahan'ny Bianco manadiady izy ny tompony andraikitra sa nanana fahasahiana nanala an'izany indemnité izany tao anatin'ny ligne de crédit natokana ho anay. Mitoy ny fitokonana ary mihamafy izany raha tsy misy valo mahafapo avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana trany. Mbola tsy miasa mihitsy aloha hatramin'izao ka tsisy miasa zany aloha raha tsy mivaly ny fitakinaka. Ny hatreto zany ny syndicat ny inspecteur no syndicat mitolona mitarika ny tolona fa misy koa ny atao hoe collectif des contrôleurs du travail zay miaraka aminay mitolona miaraka aminay. Zay no mahatonga ny hoe ny inspecteur de travail sy ny contrôleur du travail no mitokona amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny raha atao isan-jato izy dia any amin'ny 20 isan-jato ny inspecteur sy ny contrôleur du travail eraky Madagasikara zao no mitokona raha ny atao tanisa eto am-pelantananay. Mitoy hatrany ny fitokonana ataon'ireo inspecteur sy contrôleur du travail mitaky ny fampiarana ny statut particulier mifehy azy ireo sy ny indemnité ny haut fonction nanomboka ny taona 2024. Lafy mavao hafa kosa indray dia mihiba 20 cm androany ny refin'ny renonan'ny coupe raha ampitaina tamin'ny taona lasa eo amin'ny tetezana nosy zato vokadray manay overias ireo mpanasa lamba raha mbola tsy hisy ny rotsakorana. Misy kosa ny faly manarota maka trondro. Io no nasaina. Tsy fahita firy eny amin'ny renirano kopa ny trangan-javatra tahaka izao. Olona manarato sy miditra eny ampovoan-drano amin'ny volana janoary. Nanana asa natao avokoa ireto olona ireto saingy ny fakana trondro no azahoam-bola misimisy kokoa izy ireo ka miroboka aloha mandra-piakatry ny rano. Lafo be ny kapoaka amin'ny vary dia tsy maintsy mitady trondro kely ilay zany mba ho amelomana ny vady aman-janaka. Zay zany fandehany aty anaty rano kopa ety. Tarika sarety zany ny asanay teo aloha dia lasa maka trondro aloha amin'izao. Dia amidy eto zany? Amidy any anosy zato any zao dia. Misy mpandraika to dia menan'ny mpivarotra trondro. Maka trondro ny asanay satria zay tsisy karama ny tany aty maina be. Maka trondro dia izay azo kely eto ny amidinay sakafo amin'izao. Nanomboka herinandro amin'izay ritra ny rano taty tena ohatr'izao dia maka an'ity ny asanay. Trondro gasy, barawa kely reny. Dia farany mahazo ndraindray mbo mahazo 4 5 ny zarain'olona roa. Manomboka amin'ny 9 maraina izay dia amin'ny 12 izay miala ety. Ndraindray manomboka amin'ny 9 dia izao zay mbola hitanareo ety. Fifalian'ny sasany fahoriana ho an'ny hafa. Mitombo ny fotoana lany amin'ny fanasana lamba, mitombo ihany koa ny savony lany hoy ireto mpanasa lamba ireto. Ary raha mitoy izao tsy ho afaka anasa lamba ety amin'ny renirano kopa intsony. Sairana bizana amin'ny rano ity kely le rano. Mijaly bizana andeha analambe ery dia mijaly be.
raha ohatra manakoba anao dia mipetrapetra atsaka bombo mahakoba an-dambo taloha vetivetsika dia mahasalama dia mahafaka lolo iemana tombokely ny savony telo taloha da roa taloha dia mahasalama telo zao na mahery ivavahana andreo manalina misy fotsiny ny anaty Madagasikara tena mijaly zay amin'ilay rano tsy izay ihany fa na zay fambolena ny inona vitan-drano zay mikarana dia inona ny ataonay raha ritra tena maina fasairana na farotra ny rano dia miena ny lamba atao zay manasa bebe misy zato 100 roanjato ary raha tena be ny rano fa zao ritra ny rano dia tsy maintsy ahena aloha ny lano miba 20 cm ny refinireny ranony kopa eo amin'ny tetezana anosy zato amin'izao fotoana izao ny tale jeneraly Apipa ary ireo reny rano rehetra aray maso ny ity sampandrara ity no ritra avokoa amin'izao fotoana izao. Reny rano anakefatra no iandrika tany Apipa izany hoe ny avony sy ny rotsakorana milatsaka eo aminy retava aloha le izy ikopa Sisany Andromba ary Mamba amin'izao fotoana izao dia tena tsy araka ny tokony izy ny avony satria raha ohatra hoe tamin'ny taona 2014 raha vanim-potoana mitovy amin'izao dia nanodidina ny 2.750 ny avony rano etsy amin'ny anosy zato nefa ankehitriny dia mihiba 20 cm zany ny ilazana antsika fa tena hoe tsy araka ny tokony izy tsy mahazatra antsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tena ritra ny rano. Ny andro ratso no antenaina hiteraka rotsakorana ka ampiakatra ny rano any eto Antananarivo. Eo ampiandrasana izany manao ny asany hatrany ireto mpakatrondro ireto. Lafy mavao hafa kosa indray dia hoentitra amin'ireo mandika lalàna eo amin'ny lafin'ny fitaterana indrindra fa ny parking sy ny fivezivezen'ireo fiara vaventy eto Antananarivo renivohitra ny commune manomboka izao. Tsy maintsy maka fahazavon-dalana avokoa izany raha fanazavana azo Henri Florio. Antony iray lehibe mahatonga ny fitohanan'ny fiara eto Antananarivo renivohitra ny fisian'ireo parking tsy ara-dalàna eny rehetra reny. Raha ny fantatra maro amin'ireo parking ireny no tsy ara-dalàna raha ny nambarany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Efa misokatra amin'izao fotoana izao ny fanavaozana ny parking réservé ho an'ireo efa tranainy ary afaka mangataka ihany koa ireo vaovao. Voalohany volana janoary ohatran'izao voalohany taona ihany no andefasantsika ny communiqué amin'ny fampatsahivana an'ilay olona mahakasika ny renouvellement na parking. Ray volana eo zany no anatanterahana zany dia nanomboka tamin'ny avant Christmas navoaka le communiqué dia mifarana amin'ny 31 janvier ho avy zao. Le hoe mifarana moa zany tiako tenenina dia ho an'izay efa abonné aty amin'ny commune zany dia tsy maintsy mahatonga ny dossier rehetrarehetra na demande na renouvellement aty amin'ny commune izy manavatonga an'izay daty zay. Fa ho an'izay olona mbola eritreritra ny angataka fahazoan-dalana fiantsonana zany dia mbola afaka manao demande ihany izy na orina zay zany arakaraka le toerana hitany sy le emplacement fatany zay eritreretiny ilainy zany. Ankoatra io araka ny tapaka teo anivon'ny mpanolontsaina munisipaly ny taona lasa 2024 misy ny autorisation de livraison ho an'ireo orinasa rehetra mampiasa fiara lehibe mpitatitra entana. Araka izany tsy maintsy maka autorisation eo anivon'ny commune Antananarivo avokoa ireo voakasika izany. Reny société ngeda be zay mampiasa camion de livraison reny dia tsy maintsy akany autorisation aty amin'ny commune izy reny fa ny fomba fikalkulena anazy dia arakaraka ny tonnage na latsaky ny 10 tonnes na plus de 10 tonnes. Ny camion rehetrarehetra koa avy any amin'ny faritra zany avy any amin'ny province ka mieritreritra ny hiditra eto amin'ny ville d'Antananarivo amin'ny fotoana zany amin'ny ora zay tsy azo nidirana dia tsy maintsy maka autorisation de circuler aty amin'ny commune. Zay zany no nanaovana an'ilay izy mba tsy hanahirana azy ireo be hoe amin'ny déplacement satria vao mifanena amin'ny contrôle izy dia tsy maintsy forera sy ny ohatran'izay sy mba ahafahana ihany koa zany manara-maso amin'ny fivezivezen'ireo
camion mivoaka miditra ireo. Hoentitra ny onivo ny fiadidina ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fampanarahana-dalàna ho an'ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo raha ny fanazavana hatrany. Teny Tsimbazaza sy teny amin'ny rovana Ambomanga no nitondrana ireo mpampianatra mendrika miisa 7 ary mpianatra sangany 9 manerana ny nosy tamin'ity androany ity famporisihana ny ankizy lofo amin'ny fianarana no tanjona amin'ny izany fanampanazavana. Natanterahana izany dia entina ampirisihana an'ireo zaza malagasy fa tsara ny fianarana ary hafa ihany ny mianatra ka rariny sy hitsiny raha omena fakasitrahana avy amin'ny filohan'ny repoblika izy ireo ary avy ao ministera amin'ny fanabeazam-pirenena. Toy izany koa ny ireo mpampianatra 7 manerana ny Madagasikara izay anisany ny lofo ary nampianatra niezaka nazahoan'ireo ankizy ireo an'izany noty farany ambony izany ka rariny koa raha omena fakasitrahana izy ireo satria fanasiny fanabeazana izy ireo raha tsisy azy ireo dia tsy lehibe ny zanantsika tsy mahazo ny fahalalana tsy mahazo ny fanabeazana nefa ny ireo zanantsika ireo no ataontsika hoe ho avy ny tsy firenena tsy ka anisany matimatesan'ny filohan'ny repoblika moa ny fametrahana ny atao hoe culture d'excellence ka zay zany anisany nanaovana ny tsy hetsika hoe voafehako sy sangantsy. Lafo mavaoafa kosa indray dia nomena fiofanana ahafana mampitombo sy manatsara ny vokatra ireo mpamokatra ilangilangy ao Anosibe novatsiana fitaovana ihany koa izy ireo ka natolotra ny coopérative izany ka atao Andriatsilavo. Manana tantsaha misehatra amin'ny ilangilangy manodidina ny 10 ary manana lambika mihoatra ny 200 ny ao Anosibe. Ny lambika izay isan'ny mampitaraina ireo tantsaha ankoatra ny vidin'ny ilangilangy no izy mandany hazo maro. Manoloana izany nomeny tetika sapika lambika vaovao misy 2 izay tsy mandany hazo ireo tantsaha ka natolotra ny coopérative. Nomena fiofanana ihany koa izy ireo mikasika ny fanatsarana ny sehatra ny ilangilangy. Antony Inosibe no misolo tenan'ny Madagasikara eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny sehatra ny ilangilangy. Hita fa izany ilangilangy izany Anosibe manitra ka dia tonga aty zany zay amin'ny direction régionale industrie commerce artisanat aty amin'ny faritsy Diana nanofana ny zareo nanambara kokoa hoe inona ny zavatra hita, inona ny zavatra tokony atao maborobo anjary coopérative zany satria ny membre ao anatin'ny coopérative ny ankamaroany dia miditra ao anatin'ny plateforme izay natsangatsika tamin'Omaly teto an-tafitanana ny Anosibe ka tombonoany zareo zany fatongavana eto nanambara an'izay zavatra rehetrarehetra zay neny coopérative. Eo ihany koa moa zany ny fiaraha-miasa avy amin'ny projet PIC izay nanampy anay amin'ny fanatotosanana ty resorana manomana izany projet zany navitana zany zavatra rehetra. Isan'ny dingana lehibe sy famahana ny olana samihafa eo amin'ny famokarana ao Anosibe ny fitsangana ny plateforme mibe-atsehatra amin'ny ilangilangy. Tombony ho azy ireo ihany koa ny fisian'ny fampitaovana sy ny fampiofanana tahaka izao ampitomboana sy anatarana ny vokatra ka ho afaka mifaninana amin'ireo firenena hafa. Tontolo ny fanatanjahantena kosa indray dia sarotra nanomanana ny fiatrehana ny fiadiana tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja basketball raha nambaran'ireo kluba avy any amin'ny faritra. Efa manomboka tonga avokoa ireo kluba mandray anjara. Henri Florio. Roa andro mialohan'ny hanomboan'ny fifaninanam-pirenena eo amin'ny Skadi NLA sy NNB eo amin'ny taranja basketball. Efa tonga avokoa ny ankamaroan'ireo mpilalao ivelan'ny faritra Analamanga nanomboka omaly. Nisy sahady ireo izay niatrika ny fanazarantena tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Ho an'ireo mpilalao, sarotra ny fanomanana eo amin'ny lafiny rehetra, indrindra fa ny fiatrehana ny fanazarantena. Satria nisy le coronavirus tsisy ohatrana hoe toerana hikranana na ohatran'izany dia niezaka teny foana zany samby ankizy tsirairay samby tantrano na antrano foana dia efa mahavita magnano entraînement tsikelikely dia rehefa mba afakafaka amin'izay raha iny dia nanomboka nitambatambatra tsikelikely amin'izay zany nanomana an'ilay izy. Nanamafy ihany koa ireo mpanazatra
fa nanano sarotra ny fiatrena ny fifanana ho an'ny tidiny amin'ny toraka itsy indrindra fa ny fampivondronana ho an'ireo mpilalao na eo aza izany tsy maintsy atao ny ezaka rehetra rany nambadan'ireo mpanazatra tonga tanteraka mihitsy anefa tonga anatina problème ihany satria niatrika olana be tamin'iny préparation iny tratran'le coronavirus toy ihany problème nefa fa vita ny corona dia nandeha ny examen sarosarotra be le namory le équipe nefa mo ahoana ny ataova zay zany zava-misy dia tsy maintsy niatrika an'izay efa volana maromaro ihany aloha zay nireo groupement tao Tamatave satria mo da raha mahita zay zaza vao niakatra vaovao le cospen dia tsy maintsy mba magnenjika an'ireto fazatady reto dia renforcer kely le préparation tagny Tamatave regny raha zavatra efa niainana hatramin'izay regny tsy dia nanana sarotra loatra fa hitantsika eo izy fa tsaratsara aloha ny équipe niezaka ny ankizy fa dia hitantsika eo zay toy ny tantara fa matoa aminahy manokana mampadako lohany angamba ny anahy tsy tia lalany an'iny za fa victoire foana je n'admets pas la défaite tsy maintsy tanoko ny victoire io zany ny cospen raha ny fantatra miatrika fanazarantena etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mahamasina ireo kloba nanomboka omaly hatramin'ny androny rapitso ny sabotsy izao kosa no hanomboka ny lalao rehetra eo amin'ny sokajy NA vavy sy lahy eo amin'izay fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja basketball izay etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mahamasina zay fa dia atsika maresaka iraisam-pirenena totosa androany fifidianana filoam-pirenena tany Ouganda fifidianana izay nitanterahana atao anatin'ny tebiteby sy tsindry maro samihafa araka nambarana ireo mpanara-maso fanadina Niferana ny fifidianana filoam-pirenena sy solombavam-bahoaka tany Ouganda ary ny roso avy hatrany tamin'ny fanisam-bato ireo tompon'andraikitra. Nanomboka tamin'ny 9 maraina no nisokatra ireo birao ary nilamina tamin'ny ankapobeny raha jerena ivelany. Manana 27 ora ny vaomera mikasika ny fifidianana amoahana ny vokatra tsy ofisialy. Ny ena noho ny teo aloha ny mpifidy naneo ny safidiny androany hoy ny filoan'ny birao-mpifidianana. Antony maro ny mahatonga izany. Ao ireo matahotra amin'ny mety isin'ny korotana ka miala ny renivohitra amonjy ny toerana evernizy ireo fa ahafahany miaro ny ankohonany. Ao ihany koa no misafidy ny tsy hanefa ny adidy noho ny tsy fatokisana ny vaomera mikarakara izany. Nanaitra ny maro ihany koa ny antony nanapahana ny tambajotra sosialy rehetra tao Ouganda izay toa miendrika jadony. Totosa ihany araka izany ny fifidianana nananjaka tamin'ireo olom-pirenena zany tebiteby sy tsindry maro samihafa. Hatreto tsy mbola misy ny soritra ny amin'izay mety ho fitakiana amin'ity fifidianana ity. Andrasana araka izany izay hovaly ny avoakan'ny vaomera mikarakara ny fifidianana izay antenaina hifanaraka amin'ny safidin'ny vahoaka isorohana ny korotana maro samihafa. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahany nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.